dia amin'ny fifanina lehibe indray lasana vavimalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao faly be indray tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahanao fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe zay maresy zay miaraka aminay isanandro manodidina izao fandarana izao dia ho tahian'Andriamanitra re tsika tsirairay avy fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra anatin'ny tokantrano rehetra zay mandray an'izao fandarana izao dia fiadanany tompo fiadaman'i Jesosy anapaka anatintsika tsirairay avy dia maharetatra oly hatramin'ny farany faly mahita anareo eto raha androany vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra natokavonao eto fa za mino fa efa voalahatra Andriamanitra efa zavatra nalahatra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zao androany zao te hiteny aminao Andriamanitra te hampita hafatra aminao izy amin'ny alalan'izao fandarana izao ka dia za mino fa mety ao anatin'ity fandarana ity ny teny ho lakile hamaha ny fiainanao io ka dia maharetatra amin'ny farany raha tonga tany adin'ilay sasany mahery ny raha tsika nalatsaka ihany koa matoky sy mino fa mampahery aminao ty fandarana ity dia tahian Jesosy tonga soa dia faly zay mahita anao tahian tompo raha latojo niditra volany teto androany dia tena hoe ho tahian'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra ny ianao raha latojo avy amin'ny lafim-piainanao rehetrarehetra dia hidiran'Andriamanitra tsehatra avokoa ny ratsy tsy averany hakasika anao ny loza tsy averany hakasika anao fa amin'ny fahasoavany kosa hiazakazaka hikasika anao amin'ny tanany ratsan-tanany mahery hiasa eo amin'ny fiainanao raha latojo ka dia mahery reza ho tahian'ny tompo raha latojo niditra narakaraka azy teo raha nabavy Rakoto Kodanela Mami Marijo ao ihany koa Yama Marijo Berta Kodaleoni Mampionina Eliza Tiala Verselina Kadaka Malala Falreritovo ao ihany koa Rodina Naela tonga soa daholo sika rehetrarehetra faly mahita anareo Soameva Razanamonika Andoandry Loni ao ihany koa Bert Sava Razanamonika kokoa daholo ry havako izy la Loni raha Volonirina kokoa ianao Ajaska Patitsy Mampionina Erika Raka Fity tonga soa Tsiry Amboaramiel nambinina zany dia tonga soa ihany koa Ranabavylina artizana de Madagasikara Ranabavy Mihaja Jesosy Mahery ny aina maheno soa sady sage-femme tsy azo adino zay sage-femme izy iny raha misy aminareo mitoejaza mila torohevitra dia mandata amin'ny aina maheno soa hainy tsara zay Zamina kamaradin'i Jesosy Zizi Carla na Ranabavy Sylvie tonga soa daholo isika mianakavy dia ho tahian'ny tompony isika rehetrarehetra ary havana malala dia mazaho hery dia ho kasihan'Andriamanitra ny itsika rehetra anatin'ity fandarana ity hiaraka amin'ny Ranabavy Berta tsika vavaka fanombohana dia avy eo tsika hihaino tononkalo mahafinaritra antsa-tononkalo dia avy eo tsika hihaino hira dia avy eo tsika hihaino toriteny dia avy eo tsika hihaino ny toriteny dia mihaino hira dia hivavaka ao amin'ny firenena dia tapitra ny fandarantsika moa fa azo hery ianao anatin'ity fotoana androany ity ndao atsika to dia hitra amin'ny vavaka fanombohana atao mentsika fitenenana Ranabavy Berta avy any Koweït izy ny vavaka fanombohana metrika amin'ny fotoana am-piatan'Andriamanitra tany tompo Ranabavy Berta anao ny fitenenana. Ry Andriamanitra renay izay any an-danitra tsara indrindra mbola faly misaotra anao izahay misaotra tompo satria nomena fotoana ary nomena hery fahasalamana ary indrindra ny rovana ny tantananao namakivaky nandritra ny tontolo andro ka tonga ny fotoana amin'izao alina izao iantrany ny anaranao
be ny ratsy izay nataonay tompo tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao mamindra-fo aminay ianao ka mamela ny fahotanay amin'izao fotoana ankehitriny izao tsy miafiny aminao Jehovah-Andriamanitra ny androany ianao noho ny amin'ny asa izay andeha ataon'ny retim-panomponao andeha hidera hanandatra ny voninahitra eo am-pelatananao eko tompo Andriamanitra ny hamaky ny teninao masina hanazava ny teninao araka an'izay fombanao eo ny hamela belatra ny teninao Jehovah-Andriamanitra tsy misy miafiny aminao izany dia mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina avy aminao mangataka ny fanatrehana tompo Andriamanitra ary ny herin'ny fanahy masina mihentin'izy ireo manatanteraka ny amin'izany rehetra izany ary na inona na inona tompo Andriamanitra ny momba ny asanao izay tanterahina amin'izao alina izao dia tsy misy miafiny aminao sambo tanteraha araka ny fombanao ary mienoa fa voniko handray vonina hanome hanolotra ny amin'izay masaky ny fo ary indrindrandrindra ny fitiavana hanarahany ny dianao ny momba ny amin'izany asanao izany mitenena eto ana Jehovah-Andriamanitra manatreha feno ana tompo malala fa mangetahetanao retim-panomponao ary ny fitaovana rehetrarehetra lesina manatanteraka izao fandaharana izao dia rakofiny amin'ny ranao mahery ary ny koneksiona tsirairay avy dia ny ranao mahery koa no andrakotra izany afahanay ifandray ny hihenonay ny teninao anaovanay ny amin'ny alalan'izany asanao izany mianjaka eto ana tompo Andriamanitra mienoanay ana tompo Andriamanitra ary na dia tsy mendrika ny hanon'ny anaranao azy nefa tompo malala dia anano hamela heliko ny tsirairay avy ary hanjaka hanan-kely ao anatin'ny fony mpiaino tsirairay avy manaraka izao fandaharana izao enganay tompo tsy ho velomaina izao fotoana afaka izao fa ho feno fanatrehanao ho feno ny fanahy masinao satria avy aminao no afahan'izy ireo manatanteraka amin'ny alalan'izany asanao izany misaotra ray masina tsara indrindra dia voninahitra ho anarery ihany haleloia amen. Alleluia. Misaotra indrindra ny ranabavintsika Berta isika tao anatin'izay vavaka fanombohana izay vavaka fanombohana mahafinaritra tondratsika tao anatin'ny fanombohana ny fotoana dia tahiny tompany ranabavy Berta dia Andriamanitra manakam-pahasoavana hamaly fitianao dia tahiny Jesosy tombositra mitombo fahasoavana. Berta, Marie-Jo, Verselina, Lala Alain, Asany Apôstôly, fanomezana Juliana, Angelina, Diamant, reo mbola tsy nara-paina teo dia tonga soa ihany rehetra rehetra. Marita daholo hatramin'ny farany tolo tsika no antsatononkalo raha antsika amin'ny ranabavintsika Selina androany Verselina Rosemina hiaraka amintsika hitondratsika anatina antsatononkalo izy dia menofinahitra indray atsika rehetra dia avetsika hielvira. Dao ranabavy Selina anao ny fitenenana. Lalam-piainana debe ny lalam-mandalovana raha indray andro sendra ny tafidrivotra mahery ilay tafidrivotra mifofofofo ary mamery tsapanao hoe irery ary tsy misy mpiay mafy ny rivotra ary manaitra ny fo manaitra ny saina mampiherikerika ary indraindray tena mampatahotra fa kosa raha mivelatra amin'ny Jehovah ny fanahinao tafaray amin'ny Jesosy ny mombanao dia hita
famindrapo ianao ahita toro-kevitra izay lala mahitsy sy mendrika ho anao. Tsara Jehovah, tsara Jesosy. Alleluia. Fantatr'Andriamanitra ny lalana mety tokony izoranao ary lalana tsy maintsy holalovanao. Mandalo avy izao rehetra izao fa isika dia manara-potsiny ary tsy mahalala na inona na inona. Apetraka apelantanan'ny Tompony zavatra rehetra satria ao aminy ihany no ahitantsika ny fahamarinana. Ao aminy ihany no ahitantsika ny fiainam-baovao sy fahafinaretana ary fiadanana mandrakizay. Alleluia. Tsara Jehovah, voninahitra ho azy ireo. Alleluia. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Lalam-piainana dehibe ny lalam-mandalovana. Alleluia. Soratsika n'Andriamanitra, sotra betsaka nanay zokiserinantsika tao anatin'iny antsatononkalo izay nentin'ny teo iny androany a. Dia Andriamanitra ne ampitombo anao foana ihany koa dia maro fitianao a. Mahafinaritra be moa le feo izy ny mpijery sasany a. Dia mandrotsirotsy tokoa le feo a. Dia soratsika azy a. Dia mitombo fahasoavana mitombositra ranabavy a Selina. Dia nisy nahita teo hoe manana tononkalo ka raha manana ny ranabavy Loli dia alefa azy dia alefatsika eto e. Dia raha antsika meno sy raha antsika mankafy eto. Dia tahiny Topary a hitody Raonisoa i Andrina Suzelle dia mbola tsy narabaiko dia arabaiko. Samina efa narabaiko teo. Maniko bonsoir. Aingonila Andrina Rodriguez tahiny Jesosy. Ary elaela i Monsieur Rodriguez tsy hitatsika teto e. Salama tsara izao. Ny aina maheno soa tahiny Jesosy a. Misaotratsika rehetrarehetra. Ndoary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra fa eno hira aloha tsika. Dia oriana antiditsika hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ndao tsika hiteny androany hoe tsy angina Jesosy a. Tsy mampangina ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary angatakitsika androany raha mety ianao dia mba mandosoa amin'ny fiainako. Alleluia. Menofinaritra ary tsika rehetrarehetra dia tahiny tompoko Claudia Velarosoa tahiny Jesosy a menofinaritra ary. Raha tadididytsika io manko manaraka baiboly sy akaperana tsara. Taona maromaro ny aretany
na fantatra zay fahazavany nefareko mandalisany ilay tompony fagagana ka naona no sakatsakanane tsy antsoantsony anarany tsenginao satria ianao ilay mahay manasitrana ikikao satria ianao ilay mahay manafaka Jesosy Kristy tsy avelako mandalo fotsiny ianao fa raha mety be mandrosoa fiainako tsenginao satria ianao ilay mahay manasitrana ikikao satria ianao ilay mahay manafaka Jesosy Kristy tsy avelako mandalo fotsiny ianao fa raha mety be mandrosoa fiainako tady amely ay ny fahorina tady animba ny fokony aizina tonga anao mba hananako fiainane hananako be diabe nefareko mandalisany ilay tompony fagagana ko naona no sakatsakanane tsy antsoantsony anarany tsenginao satria ianao ilay mahay manasitrana ikikao satria ianao ilay mahay manafaka Jesosy Kristy tsy avelako mandalo fotsiny ianao fa raha mety be mandrosoa fiainako tsenginao satria ianao ilay mahay manasitrana ikikao satria ianao ilay mahay manafaka Jesosy Kristy tsy avelako mandalo fotsiny ianao fa raha mety be mandrosoa fiainako Alléluia, androso amin'ny fiainanao ane Jesosy a. Alléluia. Androso amin'ny fiainanao ane Jesosy. Tsy anginitsika e. Tsy anginitsika no fahasoavana zay nataony eo amin'ny fiainantsika. Eno hira anankiray tsika hiditra amin'ny toroteny moa fa tsy hoe hira e. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika izay rahantsika amin'ny ranavavintsika nambiny Somakirinina any Koweït. Izy nitondrantsika anaty tenin'Andriamanitra dia meno finaritra ary aoriana ny toroteniny dia miverina eto amelabelatra ny toroteny tahaka ny mahazatra indray dia meno finaritra ary tsika rehetrarehetra e. Tahiny Jesosy dia mahery izy daholo. Tahiny Tompo ary ranavavy Makirina hanao ny fitenenana. Andry kely tsika azafady zaho. Tahiny Jesosy antsika rehetra dia tahiny Jesosy pasitera mianakavy resiko fahasoavana lehibe ho ary afaka hitondra ten'Andriamanitra androany ary manana fiadanany ny Tompo aminao sy ny
Ny tenin'Andriamanitra hitantsika dia ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:20 andiny 17 ka hatramin'ny 1:20. Halleluia, amen. Vakteny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany Jerosalema indray aho ka nivavaka teo ankianjan'ny tempoly dia azo nitsindrimandry ka nahita azy nilaza tamiko hoe maladia ianao ka mivoa hafaingana any Jerosalema fa tsy handray ny fanambaranao ahy izy. Dia hoy izaho tompoko, izy ireo mahalala fa ny mino anao dia nataoko tao an-tranomezina sady nokapohiky tao amin'ny sinagoga rehetra. Ary raha nalatsaky ny rany Stefany martiranao, izaho koa dia mba nitsangana teo ka naneky sady nitandrina ny fitafiany izay namono azy. Ary hoy izy tamiko, mandehana fa izaho haniraka anao handeha lavitra any amin'ny jentilisa. Halleluia, amen. Teto riavako Paul dia mpanenjika ny Jesosy Kristy tompo. Aloha dia ny soramandry atao amin'ny 2:20 ato amin'ny faramparany ato amin'ny 9:20. Ano misy soramandry izay manao hoe ny nisamboranan'ny Paul sy ny teny nalahany tamin'izany. Alleluia, amen. Dia mpanenjiky Paul nanenjika an'i Jesosy Kristy tompo, tsy naneky an'i Jesosy Kristy hoe ho tompo mpamonjy ary ho tompony zavatra rehetrarehetra, nefa efa nirahan'Andriamanitra Jesosy Kristy ilazana ny lahatokana hoe hamonjy an'olona rehetrarehetra, nefa Paul riavako tsy nandray an'i Jesosy zany, tsy tian'i Jesosy zany, mpanenjika zany Jesosy zany. Dia eto izy dia nirahan'ny Andriamanitra, nirahan'i Jesosy izy amin'ny teto amin'ny 9:20 eto izy manao hoe, ary hoy izy tamiko, mandehana fa izaho naniraka anao handeha lavitra any amin'ny jentilisa. Tian'Andriamanitra izy, tian'i Jesosy izy mba handeha hitory azy satria lehilahy mafana fo izy, lehilahy manana toe-po mafana izy ary navita izy riavako hoe nanenjika an'Andriamanitra izany. Hitantsika amin'ny 9:1 eto riavako izy nilaza hoe ary raha nandeha kamby teo ankaiky any Damaskosy tamin'ilay antoandro be iny dia nisy mazava lehibe nanelatrelatra tamiko avy tany an-danitra nanodidina ahy. Dia lavy tamin'ny tany aho ka nandray feo nilaza tamiko hoe Saul, Saul, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary izaho namaly hoe iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy tamiko, izaho le Jesosy avy any Nazareta izay nenjehinao. Halleluia, amen. Teto izy dia nanenjika tamin'ny fotoana nanenjehan'ireo mpianatran'i Jesosy, ary Jesosy efa tsy teo tamin'ny fotoana io dia nenjehiny kasa hoe vonoina ry Petera sy namany tamin'ny fotoana io dia anisan'ny mpanenjika tamin'izay dia i Saul izay ohatra hoe Paul. Dia nanenjika izy satria tsy tiany ho isy Andriamanitra hafa hoe izay ampianatra azy ireo, tsy naneky an'i Jesosy izy fa nefa tian'Andriamanitra izy, tian'i Jesosy izy satria olo mafana fo izy nefa tsy tian'Andriamanitra dia nikasian'Andriamanitra ny fony. Riavako teto, anao riavako mety hoe betsaka zavatra nataonao, nanenjika olo mpivavaka anao tamin'ny andro niainanao rehetrarehetra rey, fony nahavelogno anao io na dia amin'izao aza indraindray anao mbola manenjika foana amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Riavako ajanony fa tsy sitrak'Andriamanitra izany, fa ity teny ity dia miantso anao fa andeha hanompon'Andriamanitra ianao io. Aza manenjika an'ireny mpanompon'Andriamanitra, aza manao zavatra matezitra ny mpanompon'Andriamanitra eky ianao fa mihenoa tenin'Andriamanitra fa azao no antson'Andriamanitra hitondranao eo anatrehan'i Jesosy. Ary Jesosy dia mahery masina ary be voninahitra izy. Ary izy dia milaza teto fa hoe dia lavy tamin'ny tany Saul, dia lavy tamin'ny tany aho ka nandray feo
nilaza tamiko hoe Saul nahoana ianao no manenjika ahy ary izy namaly hoe iza moa ianao tompo izao no nataony ry afako dia nahita zavatra nanelatselatra avy tany an-danitra izy tsy zakantsika izany ry afako ary teto izy dia lavo mihitsy i Saul teto ry afako tamin'ny izany fotoana izany ry afako satria nahery Andriamanitra mahery ary be hery izy manampahefana izany Andriamanitra izany Jesosy izany amin'izao fotoana ry afako fa tsy zavatra hoe azontsika afenifenina izany fa tsy azo afenina izany Jesosy izany ry afako fa tena zavatra tena Andriamanitra velona izany ko anao ry afako dia manompoana Jesosy manompoana Andriamanitra Jesosy Kristy tompo izany no hamonjy anao amin'ny fiainanao ary izy dia milaza fa hoe tsy tonga hiantso ny marina fa mpanotany bebaka ary hitantsika ato amin'ny andininy 7:10 nilaza hoe dia hoy izaho tompoko izy ireo mahalala fa ny mino anao dia nataoko tao amin'ny tranomezina sady nokapohiko tao amin'ny sinagoga rehetra ary raha nalatsaka ny rany Stefana martiranao izaho koa dia mba nitsangana teo ka nanaiky sady nitandrina ny fitafiana izay namono azy. Halleluja, amen. Ry afako teto Paul dia nasaina Andriamanitra nasaina nandeha nitory teo amin'ny tempoly nefa tsy nihaino ireo olona ireo ka nitsahan'Andriamanitra miala eo anao fa izy fa tsy mihaino fampianarako izy ireo ry afako mpanotanao amin'izao fotoana mpamono olona anao indraindray hoe efa tsy fianakavianan'olona anankiray fotsiny no nivonoanao satria nde manantena vola anao manantena zavatra hafa ianao indraindray hoe ara-tsy antotro fotsiny no anaovanao izany fa hoe tsy hanaiky ny olona ireo hanjaka eo alohanao ry afako dia Andriamanitra dia afaka tiantsika izy na amin'izao fotoana dia tratrany reny dia nanigny hoe mafy izay ny fahoriana ndesinao amin'ny vokatra ianao namono olona dia mafy ny fahoriana indraindray ianao nangalatra mafy ny fahoriana ndesinao amin'izany temoy foy indraindray aretina aza tsy fantatra hoe avitaizana be ny aretina arety dia te hamoy foy ry afako dia Andriamanitra milaza fa hoe tsy tonga hiantso ny marina izy fa mpanotany bebaka ary tsy ny salama no mila fanafody fa ny marary ry afako iny koa moa ny olona salama feno fahasalamana andeha any l'hôpital ry afako tsy mety izany ry afako fa ny olona marary ihany no andeha any amin'ny dokotera fa ianao kosa marary ianao dia mandeha any amin'ny mivavaha ry afako fa Andriamanitra manasitrana tena manasitrana Andriamanitra ary mahefa ny zavatra rehetra Jesosy Kristy tompontsika ry afako fa na dia ininy zavatra any aminao ninona olana any aminao ento tongotr'Andriamanitra izany ento amin'ny Jesosy Kristy izany ary izany no natongavany na hitondra fahotantsika rehetrarehetra hitondra fahorenantsika rehetrarehetra ninona zavatra mahory ianao any ninona zavatra hoe mahasahirana anao amin'ny fiainanao indraindray aza hoe mafy niady zay lalovanao indraindray zanakanao magnary anao tsisy mpia mihitsy indraindray tsisy sakafo hoanina intsony ianao fa manatoana Andriamanitra ry afako fa izy no afaka miahy antsika izy no afaka mitantana antsika ry afako amin'ny fiainantsika rehetrarehetra tena na dia mpanota tahaka an'ino aza anao na dia ino aza fahotana nataonao dia ndesy eo an-tongotra n'Andriamanitra fa voavelan'Andriamanitra izany elokonahy izany Andriamanitra dia tsara fanahy ry afako tena mankaty atsika izy ry afako manabitamby atsika izy amin'ny andro manalina ry afako omeny teny mamy atsika fa tsisy rehadrehaka izany ao amin'ny Jesosy Kristy tompo ry afako fa tena be fitiavana izany ary tsisy olo tonga atao amin'ny Jesosy Kristy tompo izany hoe mbola tafiditra amin'ny lolom-po tafiditra amin'ny fahatezerana raha toaka tena nandre Jesosy izy afaka amin'izany fa tena manana fiadanana ary izy dia milaza hoe fiadanana no avelako aminareo izy dia avelany ho antsika ny fiadanana ka hiadana antsika ry afako tsy zavatra ampanahirana antsika fa tena fiadanan'Andriamanitra manjaka ao amin'ny fonontsika ry afako zaho ajoro vavolombelona kely za ry afako ny olo tsy nanagneritreritry hoe hivavaka andro sabata izany hitandrina izany sabata izany teo tamin'ny fiainako satria za moa manana namana tamin'izaho mbola nianatra manana namana zaho saky lehilahy foana re lehilahy reo tena mivavaka advantiste aby izy ireo nefa
izy ireo tena tiako be miaraka amin'izy ireo, minamana izy ireo. Za moa tsy de tiako loatra miaraka aminamana vehivavy regny, de satria reny vehivavy reny indray hoe be lolopora, indraindray na hoe malotoloto de ahilikiliky izy ireo. Tena tsy zakako be toetra karaha zany ry havako, fa aleoko namana lehilahy mba tsotsotra fiainana ihany ry havako, satria zahay moa zanak'olo sahirana. De rehefa namana izy ireo aho de enjehiko mihitsy zareo amin'ny fivavahana zareo ry havako. De hoe nareo ohatrany mifady zavatra rehetrarehetra reto, teneniko foana hoe raha misy zavatra ataonjareo de teneniko alokako mihitsy ny vavako amin'izay fotoana, satria tsy tiako be mamparikoriko zany mahay zareo hoe mivavaka sabotsy zany, mitandrina sabata izany, tena mamparikoriko ato amin'izay fotoana. Fa indreto za ry havako hitanao hoe tena hoe mitandrina izany andro sabata izany za ry havako, malalako amin'izao fotoana tena denena Jesosy de voninahitra ho an'Andriamanitra ry ihany, fa tena nahita fiadanana aho, tena nahita fitsaharana ry havako, de terena Andriamanitra. Anao koa ry havako na de mpanenjika tahaka an'iny koa nataonao, na de mpamono olona anao de tosolo ry havako, mpamono olona ry havako, namono olo zay nagnaraka Jesosy ry havako, fa nefa mbola nahazo indrafona tamin'Andriamanitra. De anao koa ry namako ry ranadahy ry aman-dreniko ny rahavaviko de neny fahotana zay nataonao mampalahelo anao amin'izao fotoana, ento agnatrehany Tompo, fa Tompo hamela izany Jesosy no hitantana anao, hiahinao ary hitsindry no avinao mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany fiadanana koa ho antsika olombelona, de terena Andriamanitra fa alleluia, amen. Alleluia, soratsika an'Andriamanitra. Ranabavina-mbintso sotranao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra manakaripasoavana aminay amaly fitianao tamin'izay vitanao teto tamin'ity androany ity. Misaotra anao satria ahafahana mifampahery ny tenin'Andriamanitra zay nentinao, mankasitraka mitombosa de mitombo soavana, de Andriamanitra ny amaly fitianao be dia be. Halleluia. Io ny Rina Rodriguez fa tonga tahin Jesosy. Io i Véronique Perra Arfana. Ohatry nefa hitako teto janara zany taloloha tsy diso sa olona mitovy. Sondola, Geneviève Nandriamananjara, Erika, Loblitina, Tirira Albenja, arapaina daholo nareo Suzelle, fanarapaiko teo koa, Bartella, Fanindra Zavindramanana, tonga soa isika mianakavy Ravolanaivo Roland, androany vitako teto zany de tonga soa Ravolanaivo Roland maretatra amin'ny farany mamy sy randry Fintso. Zay ngamba no mbola tsy voarabako teo de tahiny Jesosy tsika mpianakavy. Zay tantaran'i Paoly tsika androany. I Paoly zay nijerena tamin'ny voalohany izy olona loza be, olona tena tsy nisy ohatry zany, na nisy ratsy olona, na nenjika zanak'Andriamanitra, na mony kristianina. Fa i Paoly teto tratran'le atao hoe valy fingiaka, tratran'le hoe ohatriny hoe misy fomba fiteny hoe nitody tsy misy fa ny atao no mivelona. Raha vakitsika io tantara io raha nabavitsika makirina moa namaky tamin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo ny andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo no vakiny tamintsika. Fa mba azotsika tsara an'le tantara dia hamaky teny lava be tsika androany. Halleluia. Dia ho vakiko aminao manomboka amin'ny asan'ny apôstôly toko faharaiky amby roapolo, asan'ny apôstôly toko faharaiky amby roapolo andiny fafito amby roapolo hatramin'ny fahaefapolo, sy ny asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Zay ho vakiko aminao daholo androany. Dia ho azontsika hoe inona ny zavatra niantraika tamin'ny Paoly, inona ny zavatra niainan'ny Paoly tamin'izany fotoana izany. Paoly moa dia fantatritsika tsara fa ilay Saoly no niantsoana azy tamin'ny voalohany. Na i Paoly na i Saoly samy anarany, fa tsy hoe Saoly izy dia niova Paoly dia lasa tsy Saoly intsony, fa sady Saoly no misy fanampinarana. Hoe za zany zao ohatra hoe Rado, Harifetra, mbola misy Jean koa ary. Ka nisy fanampinarana telo Paoly ankoatran'io. Ny antony dia zao, ny Saoly dia anarany tamin'ny maha Benjamita satria jiosy moa izy io taranaka Benjamina.
tanaky benjamina zany Saoly io. De tamin'ny nahajiosy azy de Saoly ny fiantso azy. Fa avy eo iverina amin'ny tetenitsika ny amin'ny farany. Avy eo ny ray aman-dren'ny Paoly nanao zavatra ngezabe tamin'ny fanjakana Romanina, kasam-panjakana ambony tao a Roma ny ray aman-dren'ny Saoly de nizaka ny zom-pirenena Romanina izy. Zany hoe nationalité anankiroa zany nanana Saoly, Jiosy sy Romanina. De anarany amin'ny mahajiosy azy Saoly anarany amin'ny maha-Romanina azy Paoly. Za zao any Madagasikara fiantson'ny olona namako Rado, fa matetika betsaka ny olona ty andafy miantso anahy Jean, satria le Rado tsy de mahazatra azy. Ny anarako lavabe mihitsy. Ny anarako Rakoto Salama, Jean, Andriana, Alomanjaka, Rado, Arifetra, anarako daholo zany. De ohatr'izay le izy. Renao tena Rado Radozy ny olona, Radozy ny olona sy ny olona io foana. De farany leo de ataoko hoe Jean etsona anahy de Jean efa tsisy tsy mahalala ny Jean satria anarana frantsay ilay Jean de tsy de tiako ary zay Jean zay. Fa tiako indray satria lasa ohatry ny anaranao amin'ny baiboly John ihany. Alleluia. De nefa eritreretinareo fa zany zako zany mbola tsy zany lavanarana ndray, mbola manana anabavy lavanarana lavitra noho izaza. Ny moa anarana io de tena lava daholo ny anaranay tsy tafiditra anatin'ny ny carte d'identité mihitsy fa tapahany le izy. Alleluia. Zay zany aloha momba ny Paoly. De vakiko aminao am'izay ary vakitsika. Inona ny zavatra nitranga teto? Mazahoantsika ny tantara sy ny apôstôly toko 1:7-20 de vakitsika sy lavalava ny ten'Andriamanitra ny verset vakitsika androany. Asa ny apôstôly toko 1:7-20 de avetsika hitohany amin'ilay mivakindrana vavy-makirinina teo teny tompo Sandra Lalaine tonga soa. Le Akira teo ihany tsy anarako. Ny nisamborana ny Paoly sy ny teny nalany tamin'izany. Araka ny teniko taminao hoe oana moa zany fomba mampiasana an'izany, misy fomba filaza hoe pijoko voajoko. Sa inona no azo ilazana an'izay hoe mpisambotra ianao taloha de lasa ianao indray voasambotra ankehitriny. Tsy ampozina mihitsy zany hoe nisamborana amin'ny Paoly Paoly le mpisambotra. Paoly indray lasa samborina ary izy ny misambotra amin'ny Paoly. Le olona nisamboriny taloha hoe ny olona nisamboriny Paoly taloha nampianarina tsy hamaly ratsy ny ratsy. Ny Jesosy Kristy izay efa tompon'ny Paoly amin'izao izy vavoasambotra zao efa nampianatra lesona rehefa hainy zany fa tsy mamaly ratsy ny ratsy. Ny sambotra amin'ny Paoly tsy ry Petera sy ry Jauna akory hoe anao ny alefa anainy retour. Fa ny sambotra amin'ny Paoly le olona niarany sambotra azy andreo olona ireo ihany. Ny olona niarana nenjika tamin'ny andry no lasa manenjika anazy. Ary za pita pahery anao androany tsy mahazatra le Jean. Tsy mahazatra ka raha de mety nazary nge misy fotoana ndraiky izy miantso hoe Jean de ohatra mbola tsy merika aloha tsy hoe tena ohatran'ny zaka zany. Ary amin'ny asako taloha matetika de Jean zay foana fa zao efa navaiko any am-piasana anay am'izao hoe Rado iny ihany na botapotra. De zao apahery anao androany fa tsika ireo betsaka tamintsika no mpisambotra taloha de lasa voasambotra ankehitriny. Tsy aloka eto raha nabavy Niana Maheno Soa. Niana Maheno Soa io hony izy ny confirmer antsika an'izany eto fa marina zany mpanenjika zao fivavahana ataontsika zao mihitsy mpanenjika zao izy etsika vavaka mba tsy voenjika. Fa izy misy ndraiky zao tafiditra ao anatiny. Averiko foana matsy ho fijona vavolombelona ihany koa zany. Fa Niana Maheno Soa de masera taloha. Masera tena masera mihitsy fa tsy mody masera. Za tiako ngely avana malala. Fa tahakiny ahoana ny eritreretinao fanenjehako olona tsy mihina kisoa zany taloha. Tena enjehako sady anaovako blague no tena misy namako zay tsy mihina kisoa fa tena eo amin'ny etiko mandeha mihinana loks. De mijerijery eo za mihinana loks mihosanosana mihitsy. De tena manenjika zany olona
zany olona hoe tsy mihina-kisoa zany ny ala hoe babaka zavatra tsy de olako tsy de problème tsy de nanenjehako olona fa le tsy mihina-kisoa iny a tena naneniko olona mihitsy fahita vazaha tratotry ety satria matetika le Jean Baptiste na Jean de la Croix na ka Jean Baptiste ny anaran'ny tatanay ma Jean Baptiste ny anaran'ny tatabe anay de anarana avy amin'ny tatabe anay zany Jean zany ajantsika ny amin'ny nasin'ny tatabeako tsy hitondratsika lavitra nefa i Paoly zao no tena de zao zavatra nitranga ilay olona mpisambotra zany Jean Gilbert no lasa voasambotra eto rehefa tapitra ny afotoana dia nahita amin'ny Paoly teo akanjan'ny tempolo ny Jiosy avy tany Azia ka napokotapa amin'ny vahoaka rehetra izy sady nisambotra amin'ny Paoly ka dia niantso hoe aviry lehilahy Israely fa io no lehilahy nampianatra ny olona rehetra ombeny manohatra ny olona Israely sy ny lalàna sy ity fitoerana ity sady napiditra jentilisa teo akanjan'ny tempolo izy ka nandoto fitoerana masina ity fa hita ny raha teo fa niaraka tamin'ny teo tanàna Trofimo Efesiana ka dia natao fanampidirin'ny Paoly teo akanjan'ny tempolo izy natso nitsony olona niditra tao amin'ny tempolo Paoly fa nikorotana ny vahoaka hoe inona ny ataon'io eo inona ny idiran'io eo mikorotana ny olona mahita anao lasa mivavaka ahoana ny amin'ny fianakaviana tsy lasa resa be anivon'ny cousin sy ny cousine any tsy lasa resa be fa lasa mivavaka ianao tsy resa be tsika raha mamitoaka taloha normal zany ozy ny olona anatin'ny fatamindrano izy asa ananonareo izy tsy be de anao raha mamolava mody bedibedikely fotsiny fa tia ny olona fony sika mbola mamolava sy mpigafigafi tena nivon'ny fianakaviana ohatry ny bedibedikely sika fa tsy fony ny fianakaviana aiza ry izy zay fa tsy marina zany tempo anareo zany rehefa le mbola manao kidaladala eraky ny fianakaviana eny tsika dia sarotra amin'ny fianakaviana ny mahafoy atsika be de any tsika fa tsy mbola nisy zany hoe ianao mamo tsy fianakaviako tsony fa ataotry ny mihitsy ary nisy afoizan'ny olona atsika sa tsy zany amontsy ivrim-pianakaviana taloha anaty tomobilako tonga dia efa misy labiera amin'ny kazo ao misy toka sy ny sisa mahafinaritra hatramin'izay Paoly nanenjika olona piditra ao amin'ny tempoly nampaherezon'ny olona nampiakarina ny gradiny rava fa ankehitriny tonga hiditra ao amin'ny tempoly Paoly ny kitabany olona ary ny samborina izy io izy nampianatra ny olona rehetrarehetra nanohatra ny toerany ity maninona izy indray tonga eo andiny fa telopolo dia mifanaritaka be any ny tao an-tanàna rehetra ka niazakazaka ny volony olona ary Paoly dia nosamboriny ka nosaria ny ala teo akanjan'ny tempoly ary niaraka tamin'izay dia narindrina ny vavahady za mampiarinareo androany raha tsy maintsy eo amin'ny tempoly raha tsy maintsy eo am-piangonana voatsapany kasika Andriamanitra sy azo valim-bavaka dia nampalahelo Paoly nentina nivoaka teo izy nosariana ny voaka olona andeha hitady an'Andriamanitra nosariana ny voaka ary nidina ny vavahady nidina ny tempoly satria izy olona io olona nanenjika ny mpivavaka taloha fa io taloha io tsy adin'ny olona io ny zavatra ataonao tsara adin'ny olona androany dia androany iny manaovaka ianao zavatra tsara iny adin'ny olona iny fa manaovaka ianao zavatra ratsy
fa tadidin'ny olona mandrak'izay mandrak'izay. Souvenir antsika taloha atsiarovan'ny olona antsika dia zavatra ratsy foana. Za taloha fantantarako anareo ty nisy za taloha mpikarakara fety tany anivon'ny fianarana ny anarako zay tany dia tiako mihitsy mikarakara fety io, mikarakara fety, mikarakara balina, mikarakara excursion, mikarakara fety, tia manao fety. Ndray andro zay zany raha nisy nahatsiaro nareo ndray andro Pentecôte tamin'izany andro zany dia nananamana olona tompona cabaret zay tamin'izany dia ao foana dia hikarakara fety zay tamin'izay, hikarakara fety zay sy le olona tompon'ilay cabaret dia za anisany tao anatin'ny mpikarakara. Dia za anisany andray anjara nanao animation tamin'ilay fety. Dia inona ozy ianao zavatra nataoko ny anjara azako tamin'izany, nanao karazana hoe tantara kely zay tamin'izay dia za Tarzan nanao an'ny Tarzan sy télé mihitsy aho tamin'izany tamin'ny taona tsy haiko zany taona tamin'ny 1997 tany angamba. Zany vao nisy télé privé teny Madagasikara dia manao publicité an'izy mandeha amin'ny vaovao mihitsy dia iny miaraka amin'ny tako kenatra kely fotsiny aho dia za sy le vehivavy anankiray dia iny zany Jane dia za Tarzan. Efa tsy tarika zavona tsoa efa mba niakatra leta tamin'izany Tarzan dia nanao Tarzan dia mitany mandeha amin'le tady dia mampifalifaly vahoaka eo Tarzan. Zao tena nampamety amin'le izy tady menatra talohan'le nisy iny vetika anao fety zay tao akady kely tao tamin'izany le fety. Dia raha olona tia jazz ianao tamin'izany dia nahita taoly an'izany satria olona mpanao jazz daholo niaraka tamin'ilay tamin'izany. Dia andeha le fety dia manao publicité ary amin'ny club nautique Yann miaraka mitarika zay manao, ary amin'ny club du Car Yann, ary amin'ny Ambozatovo, ary Atsonjobe Yann, ary amin'ny akady kely lafy miaraka amin'ny Tarzan sy Jane. Dia mipoitra eo sariko ary nisy le vehivavy nalaza. Dia talohan'le fety dia mamparitaka be teo an-tanàna hoe tamin'izany oay rato iny rato ka le Tarzan, rato le Tarzan. Dia nalaza fa ny tena nampalahelo ozy nareo efa tonga le fety ny andro mangatsika za tsy maintsy manao Tarzan boridana maraina-parivon'ny andro reka voan'ny sovoka ampifalifaly vahoaka ny andro rehetra hoe Pentecôte tany Madagasikara zany mangatsika efa volana me nefa ny tena hoe fa nanaiky anao Tarzan. Iza olo le vehivavy any tanànanay izay le izy tsy tadidiko soa ny anarany, izy le Jane. Dia zao zay inge tamin'izany mbola vola tsisy amampina zay tamin'izany mbola tanora fa raikitra ozy ianao le fety maraina-parivon'ny andro ngambany raha ataoko hoe olona mba mety hoe olona 500 ny andrasana ngamba olona 100 ny tonga. Dia inona ny tena zavatra nitondra hinatra be ho anahako, nandeha ny vaovao ny arivo dia zao izy teny le mpanao le plaza vaovao tamin'ilay nafana dia nafana fety tany amin'ny club nautique niaraka tamin'ny any dia mandeha eo sary le fety tany dia eo le mpira mafana reny nandeha koa mpanao gazetika dia nijery ny teny Antsahamanitra zao ny tany fa nyteneniny amin'izay fa teny akady kely kosa dia nangingina niaraka tamin'ny Tarzan sy Jane fahafabaraka ozy ianao afabaraka menatra olona amin'izay mipoitra le sarinay zara raha misy olona zahako amin'io mangatsika manao akanjo rehefa tsy dia misy olona tena afabaraka tamin'io. Dia ila zavatra tranga nanomboka teo amin'izay dia tsy sa mandeha tanàna fa mandeha elakelan-trano tsy dia fakita amin'ny olona mihitsy satria tsy tiako ampatsivon'ny olona le za le nanao Tarzan. Dia le izy taty ariana izay miteny anahy manao Tarzan azo atao an'izany aho fa tsy fa nisy rangahy anankiray teo an-tanànanay efa manambady oson'io rehefa sendra hita mbola manao Tarzan efa nodimandro izy dia mba tsisy mpiantso an'izany fa tiako lazaina anao
tsy adin'ny olona mihitsy no mahatarzan raha to izy zany raha tarzan sarotra tamiko mihitsy namafan'izay anarina tarzan zay tamin'izany. Tiako lazainanao ny zavatra tsara ataonao tsisy natsara zao misy fotoana mba nanao fifaninanana zay ary Madagasikara nisy fifaninanana tamin'izany nikarakarain'ny ministèren'ny population le mba nisy concours zany concours na asa soratra ho an'ny vehivavy tamin'izany dia zany nahazo ny premier prix national tamin'izany dia avy any Tamatavy nahazo ny faharoa dia avy Antananarivo nahazo ny fahatelo anankitelo ihany zay nanao an'izay nahazo tamin'ile dia zany mba nahazo voalohany fa le za nahazo voalohany zay mba niseho télé ihany koa tamin'izany mba tsisy mba matray tsy hitan'ny olona tsy mba iny zany resan'ny olona narady le tondaka tamin'ny fanoratana ohatra tsy ino ny hitan'ny olona fa inona ny tadidin'ny olona tarzan ihany ny tadidin'ny olona ka i Paoly teto dia zao io ngeo sisy ny olona le mpanenjika tsy le Paoly mitory teny tsony ny zava-dehibe amin'ny olona tsy te ihany ny olona fa ny zavatra atao anatin'ny sain'ny olona dia zao hoe mpanenjika niaraka tamintsika io fa manino ny olona lasa mivavaka mpanenjika io hatramin'izao io nanenjika n'ity tempolo ty nanenjika n'ity olona ty fa inona ny ataony eto avoay sotomby raha vakitsika angery avana amin'ny asan'ny apôstôly faharika amby roapolo andiny voalohany ny soramana dia nahatongava an'i Paoly tany Jerosalema sy ny nataony hampiena ny tsy fitiavan'ny kristianina tany Palestina azy i Paoly dia zao Tarzan Jean Tarzan zany dia Tarzan zany Andrlalalaina Paoly nefa tamin'izany nanao ezaka nampalingery avy amin'ny Paoly nanao ezaka be mihitsy izy mba hitiavan'ny olona azy satria be loatra ny fankalan'ny olona amin'ny Paoly dia nanao ezaka be mihitsy ny Paoly mba hitiavan'ny olona azy fa tsy mbola tian'ny olona mbola sarotra tamin'ny olona ny nanadino ary sarotra amin'ny olona ny manadino ny zavatra nataonao sarotra amin'ny olona ny manadino atsika zary avana nitory teny zay taloha itsaky ny laka misy azy zay taloha mitory teniny amin'ny Indra eny amin'ny toerana feno zanaky ny alina eny fa teneniko anao anjarako nitory teny teo amin'io Indra io atsara lalàna tamin'izay dia tsy le tory teny ny en'ny olona fa zao ny teny olona way io ary olona pakety za misotrosotro sy mpinakinana eo manao ny misotro sy ny miady aman'olona tamin'izany dia inona zavatra tadidin'ny olona tsy le tory teny teneniko ny enon'ny olona fa zahako teo taloha ny tadidiny io le rato Paoly coach zany asa ty ampairanao androany ianao io raha niova fo miara-miazakazaka aminay dia tadidio fa mbola hosamborin'ny olona ianao ary ho avoakan'ny olona ianao hitanao olona eo amin'ny tempolo ka i Paoly ty mantsy olona efa mivavaka any taloha efa mpivavaka Paoly fa mpivavaka tahaka ny fariseo ary taizan'ny fariseo mihitsy izy dia ireo fariseo nge nanenjika an'i Jesosy fa pakao amin'ny tempoly ary reto olona reto koa pakao amin'ny tempoly fa tsy manaiky an'ny Paoly hiditra ao amin'ny tempoly fa za teteny aminao androany efa tamin'izany no nampaherezina isika fa tsy voateny miditra ao amin'ny tempoly ianao dia vao mahita an'Andriamanitra alleloia ary raha nitady hamono azy ny olona dia keo vonoina mihitsy izy dia nisy teny nakarina tany amin'ny Feharivo tamin'ny antoko miaramila nilaza fa mikitaba avokoa Jerosalema rehetra ary niaraka tamin'izany dia naka miaramila sy kapiteny izy ka nazakazaka nidina anakeo aminy ary raha nahita amin'ny Feharivo sy miaramila ny olona dia nitsahatra tsy nikapoka amin'ny Paoly seky maty teo Paoly eritreto zany hoe olona firy ny namono sy nikapoka azy fa soa ihany Andriamanitra tsy tara tonga haingana be mihitsy ny teny tany ambony tany tonga haingana be koa miaramila nidina nanaka ny Paoly dia nalaina izy dia tsy maty izy any fiarovan'Andriamanitra daoly nitsahatra tsy nikapoka amin'ny Paoly ny olona vao tonga miaramila andiny fa teo amin'ny tempolo ary Feharivo nanakaiky
dia sambotra azy ka nandidy azy amatotra azy amin'ny gadra roa dia nanontany hoe iza moa izy ary inona moa no nataony. Any sasany tamin'ny olona maro ny antso mafy nylaza zavatra iray, any sasany koa nylaza zavatra hafa. Any samy miteny izay nyteneniny teo daholo zany ny olona ny ampangany Paoly. Ary rehefa tsy azo ny nofatarina izay marina noho ny fikotranana dia nasainy nentina ao anaty rova Paoly. Ary rehefa tonga teo amin'ny ambaratonga izy dia nobetany miaramila noho ny fifanosehan'ny olona, fa ny olona maro nanaraka ka nantsy hoe vonoy ileo io. Vonoy io noho ny inona ry avana? Noho ny fitorianan'i Jesosy. Vonoy io. Dia voly daholo ny ao ambadika izany. Rehefa hiditra amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy ianao, hiditra anaty fahamarinana ianao, dia aza mieritreritra ny azo fampaherezana. Ka hitena hoe za tena ohatry ny kifan'ny olona rehetra manenjika ahy. Tena tafiditra ao anatiny ianao dikan'izay. Vonoy ilay io ozy ny olona. Noho n'inona? Tsy namon'olona intsony izy teo e. Efa tsy namon'olona intsony izy vao tenenin'ny olona amin'izao hoe vonoy. Satria maninona? Miditra amin'ny lalan'ny fahamarinana izy. Tsy zakan'ny olona. Ka ianao aza dia mitaraina sy mitoreo hoe zako hatramin'ny nanomboka nararahako an'ity fandaharana ity, hatramin'ny idirako lalina, hatramin'ny nahavitako batisa. Tafiditra ianao e. Ary atao fifaliana ho anao zany. Misy fotoana ny olona malelo amin'ny Paoly fa raha vakianao ny Asy ny Apôstôly 2:20 mba vakio amin'ny baibolinao ankety. Tafiditra zany ozy izy maheno soa. Tafiditra ianao. Asy ny Apôstôly 2:17 hoy Paoly taminy: nahoana ianareo no mitomany ka mampangoragoraka ny foko, fa vonina tsy ny hoafatotra ihany, fa ny hofaty any Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'ny Tompo. Halleluia. Ianao aza zatra amin'ny tany mampalahelo be hampaenjehan'ny olona hatramin'ny vavahady te. Tsy mampalahelo ianao e. Tafiditra ianao. Tafiditra ao anatin'ilay lalana ianao. Tafiditra eo amin'ilay toeram-piazaka zany ianao fa mahereza ianao. Ianao nge tsisy mikapoka. Sa ianao misy mikapoka? Hoe kapohana mihitsy ianao. Misy ihany hoe tovonono ny vadiny mihitsy izy noho niditra hoe atao batisa. Pampahelanao andro any. Vonoy ilay io izy izy. Tsy nahataitra amin'ny Paoly zany, ary tsy tokony hataitranao zany. Lalana lalovanao zany rehefa hiditra amin'ny lalany tery ianao. Ary zavatra tsy maintsy zakaitsika zany. Ary zao tadidio mihoatra lavitra noho ny nataon'ny Paoly. Mihoatra lavitra noho izany zavatra nataon'ny Paoly tamin'ny olona taloha. Ary zavatra nataony ihany no miverina tamindry. Tsy nahataitra azy raha teo zany. Paoly vonina na dia ny andeha ho vonoina azy. Tsy ny ho fatotra ihany. Tsy ny ho voafatotra ihany. Fa vonina ao sisy Paoly na dia ny ho faty ary. Olona vonina ho faty tsy problema amin'izany. Ny zavatra fantany dia zao, fantany lalan-kalehany raha ho faty izy. Mampalahelo be mahita anao mampalahelo be mahita antsika. Raha miditra manao dimy anotra isika, mivavaka tsy mivavaka, efa voenjika ihany, dia mbola tsy fantatra akory no aleha. Zany no mahatonga antsika ndray hivavaka tena hivavaka. Fa raha manao eo ampovoantsika, tsy ambony tsy ambany eo dia ny ary manenjika anao ny ary tsy fantatro ny zavatra alehanao, fa i Paoly fantany ny toerana alehany. Tsy problema n'izany maty zany. Vonoy izy izy. Ary rehefa fito amby telopolo tsika zao amin'ilay Asy ny Apôstôly 2:20 ary rehefa nety tany anaty rova izy dia hoy izy tamin'ny fiharivo: mahazo miteny aminao va? Dia hoy izy: mahay teny Grika va ianao? Motsy ianao va ilay Egyptianina izay nampikomin'ny olona fahiny ka nitarika ny 4 arivo lahy mpitondra lefo-po nakany anefitra? Fa hoy Paoly: za Josy avy any Tarsosy, avy any Kilikia, tompon-tany amin'izany tanàna zany amin'ny tanàna tsy kely laza. Kotra ranitra ianao, aoka mba hiteny ao anatrehan'ny olona.
Ary andivapolo ary Paul rehefa navelany dia tapatsangana teo ambaratonga ka nofatanana tamin'ny olona ary rehefa nangina tsara ny olona dia niteny mafy tamin'ny teny Hebreo izy ka nanao hoe zao zany nentina teny anaty rovo Paul ka tamin'le taria ny fanitofan'ny olona Paul tsy afaka niteny mihitsy izy tsy afaka niteny mihitsy izy fa tsy sininina azo nitenena mihitsy tsy heniny kory zay tsy heniny olona zavatra teneniny fa kapoka nazo azy fa teto Paul nangataka efa anaty rovo amizay nangataka izy aloha mba hiteny amin'ireo olona ireo tena nofahofantanana izy mangina nge azafady dia nangina amin'izay ny olona hiditra amin'ny asa apôstôly toko faharoa amby roapolo tsika zao nandahateny amin'izay Paul zao amin'izay tenin'ny Paul ry rahalahy sy anareo ray eno ny tena lahatra aminareo ankehitriny analatsiny ny tena amin'ny fahalalam-pomba ndry anondreny olona fa teny Hebreo ny tenena taminy dia maika nangina izy i Paul taloha ary rehefa teo amin'ny fahefandry dia matetika izy no miteny romanina ainy zany matetika izy no miteny grika ary tsara fantatritsika fa ilaintsika manam-pahaizana ilaintsika manam-pahalalana ary Paul dia anisan'ny apôstôly manam-pahalalana za mahita fa ilaina ny fahalalana ary za mampahery antsika rehetrarehetra ianareo tanora manompo an'Andriamanitra fa mianara ihany koa za malay mihitsy mahita olona hoe ray andro nahita olona nitsahatra tsy nianatra ntsony nefa mbola tokony hianatra mbola tanora eky tokony hianatra dia ny antony janonany tsy hianatra hanao pastera dia za nefa ry avana tena mampahery antsika hoe ilaintsika manam-pahalalana Paul dia anisan'ny olona nanam-pahalalana rehefa nompon'Andriamanitra ary hitanao eo ny toyany rehefa hoe inona moa zany ny tombontsoan'izany mianara teny vahiny ry aina zao mahiteny allemand mahiteny frantsay izao mahiteny anglisy mahiteny italiana mahiteny ilaina fa tsy niteny vahiny ihany fa ilaina ny fahalalana dia mianara azo atao sady mianatra ianao manaova pastera alevy amin'ny diplôma fa ilaina zany na iny koa nge tsy hanambaniany olona anao rehefa avy eo e misy fotoantsika tenen'ny olona inona nefa mba diplômanao io e alleluia tsy ratsy mihitsy akory ny kristianina manam-pahalalana dia ozy izy Paul hoe miteny tamin'ny teny Hebreo izy dia nangina amin'izay ny olona ny eno zaho izy izy lehilahy jiosy teraka tany Antarsosy any Kilikily fa teto amin'ity tanàna ity na lehibe teo tongotry Gamaliel io Gamaliel atsika io miteny Gamaliel tsika fa amin'ny lahady tena ezaka anao tatitra kely amintsika vita ny famahanatsika ny ankizy ao amin'ny Gamaliel EPP anankiroa no fanatsika tao anatin'izay fa vita so matsara ny EPP andrareo mino fa tsara ny vokatra mangatahana zany tsika le tompon'andraikitra tamin'le famahanana ny ankizy tany amin'ny EPP tany Madagasikara reny mba hanontany ny tompon'andraikitra ny directrice na ny directeur ny école hoe nanahoana reny mba ny résultat ny fanadinandreny ankizy ny fanatsika reny fa dia nisofahanatsika ny sakafo tsara ny ankizy fisaorana ankasitrahana ho atsika rehetrarehetra izay rehetra nandray anjara tao anatin'ny fikambanatsika Gamaliela izay namahanatsika andreo sahirana mbola hitony ezaka manangom-bola kely indray tsika hitantsika indray zavatra azo atao ivory indray tsika ao amin'ny Gamaliela tsy ho ela ndray ataontsika hoe any ho any amin'ny faraparan'ity volan'ity andinika hoe inona indray ny zavatra azotsika atao alleluia ho an'ireo sahiran'ireo fa sitrak'Andriamanitra ity Gamaliela ity dia anarana fariseo anankiray anisan'ny fariseo ny avaka fariseo tena tsara fanahy izy ity ary fariseo tena tsy mba be reare izy nampianatra amin'ny Paoly tany amin'ny mangingina ny amin'ny lalàna ny amin'ny didin'Andriamanitra ny amin'ny Baiboly dia hozy izy hoe teto amin'ity tanàna ty na beat teo tongotry Gamaliela dia nampianarina tsara ny lalàna avy tamin'ny razana ary nazoto indrindra ho an'Andriamanitra takanareo rehetra ankehitriny
Ny Paoly zany hoe nareo nge mivavaka ekeko fa mivavaka nareo ohatra nareo ataloha betsaka amintsika no miteny andao tsara na tena tsara raha nada tena manana olona ohatra dia miteny zay andao hivavaka dia zao mivaditeny olona eny za efa mivavaka ka reto olona reto koa mivavaka osy Paoly ohatra nareo ihany ankehitriny nanenjika izay nanaiky izany fampianarana zany hatramin'ny mahafaty azy azy tena maritra azy nalàna vavaka anoatra azy ataotao hatramin'ny maizana ary ampisorona be sy ny olona rehetra ny vavolombeloko sady izy naresaka taratasy ho an'ny rahalahy dia nakany Damaskosy mba hoentiko ampatorana akany Jerosalema izy koa izay hita teo mba hampijaliana tenen'ny Paoly ny momba azy fantatra reo tsisy miafina amin'ireo ny lasako fa nanenjika namono a nanagadra ako any zany dia efa tenen'ny Paoly izy ange mitovy aminareo any taloha nareo nge mivavaka io ka manenjika nareo nge mivavaka io ka mamatotra ohatra nareo ihany ataloha izy Paoly andiny fa nara nandeha ka mbita akaikin'ny Damaskosy tamin'ilay atoandro be iny dia nisy mazava lehibe nanerandreratra tampoka teo amin'ny tany an-danitra nanodidina tantarain'ny olona amin'izay zany ny zavatra nitranga taminy mbola vitsy mantsy ny naharehan'ity zavatra ity tamin'izany rehefa nandeha tany teny akaikin'ny Damaskosy izy tamin'ilay atoandro be iny dia nisy mazava lehibe nanerandreratra tampoka avy tany an-danitra nanodidina dia laha avy tamin'ny tany ka nandrefo nalaza tampoka hoe Saoly nahoana ianao manenjika ary za namaly hoe iza moa ianao tompo dia izy tamiko zany Jesosy avy any Nazareta zay enjehanao ary zay niaraka tamiko dia nahita ny mazava nefa tsy mba nareny feo an'izay niteny tamiko ny olona fotsiny zany nahita zavatra mazava fa ny olona tsy narehan'le feo satria le feo natao ho an'ny Paoly alleloia ny olona rehetra mety afaka hita ny voninahitry'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa tsy ireo olona rehetra eo ny andreny feo sy miantso fa ianao ary za dia teny aminao firy zay ny olona mandeha fijona vavolombelona dia atao keto amin'ny fandarantsika eto ary fa firy ny nandreny feo hoe Angelina Razapitsalama Jean Angelin Itody Raoulsoa Betsava andao anaraka ary reso tombona anao raha sady nahita ny hazavana lehibe ianao no nandreny feo miantso anao halleloia raiso fifaliana ho anao aza manontany efa maninona ary ny zareny eto fa izany fianakaviana mivady manontolo zay vao nisy teo amin'ny fianakaviana zany hoe olona ao amin'ny fianakaviana miala tamin'ny fiangonan-dehibe hiditra amin'izao lalana le atsika izao hitandrina ny fahamarinana hiverina hivavaka amin'ny andro sabata mifady ny zava-badiana mitandrina ny fahamasinana amin'ny fianakaviana manontolonay mivady fianakavian-dehibe manomboka any amin'ny ray be alefa ny tetiarina manontolo dia mivoaka avy anaty fiangonan-dehibe ary anaty fiangonan-dehibe ny fianakavianay amin'izao fotoana izao ary tsy misy na dia ray hoe tonga mba hiaraka aminay hitandrina ny sabata zany miala hoe tena tsisy hiala amin'ny ratsy fanao tsisy tsony zany hoe fivoriam-pianakaviana andao hoe sotrosotro kely rehefa sabotsy farapitotsika andeha hivavaka any amin'ny fetin'ny taranaka mialatsiny fa misy fianakaviako mihaino eto fa zay marina fa maninona ary aza manontany totra fa maninona mitsika mivady rery ka satria tsotra olona be dehibe ny teo any Damaskosy taony voafaritra taony fatorana fa samy nahita mazava ngeza be fa tsy nisy nareny feo afa-tsy tamin'ny Paoly ianao aloha mare feo zao hoe Paoly nahoana ianao manenjika Berthe nahoana ianao manenjika Claudine nahoana ianao manenjika ny olona tsisy naheno an'izany fa ianao lavy tamin'ny tany any ny hitan'ny olona dia misaoran'Andriamanitra ianao fa anjaranao zany fotoananao sy Jesosy io halleloia dia aza manontany fa maninona ary za rery ianao aloha ny eo dia tompony Andriamanitra halleloia dia
izay araka tamiko hita mazava nefa tsy mba nareny feo an'izay nyteny tamiko izy ary hoy za tompo inona ny tokony ataoko de hoy ny tompo tamiko mitsangana mandehana ho any Damaskosy fa any nolazaina aminao ny teny rehetra voatendry ataonao midianao toy izy ihany ho any Damaskosy ianao fa ny tanjonao efa samy hafa ny kalehanao any Damaskosy hisambotra ny olona hanagatra ny olona fa mandeha any ihany ianao fa hitan'ny olona hoe tsy ianao tsony io jambo ianao tatanina niditra tao Damaskosy ny tatanina nge Paoly revana toy izy tsika ny ten'Andriamanitra ary raha tsy nahajery no fa mila mpiratany zamazazany dia nitatan'ny olona niaraka tamiko ka tonga tany Damaskosy olona matanjaka be ny ala avy tany amin'ny toerana nisy azy andeha ho any Damaskosy ny olona efa niandry hita lehilahy matanjaka be betsaka amin'ny olona fantatrao nieritreritry ny hitanao matanjaka be mbola lehanao taloha mirezareza tena ohatrany tsisy ohatranao fa jerena vany olona tatanana sisa nahetrin'Andriamanitra ary fomba ny fitondran'Andriamanitra mialohan'ny hanandratana olona anankiray dia ataony milefitra aloha azagaga ianao ahoana ary ty fiainako ty ohatry ny lasa ohatry ny aho eo ny fotoana itson'Andriamanitra eo ny fotoananao sy Andriamanitra fa aza manahy ianao mbola hitsangana io mbola hitsangana io tsy nitantanana mandrakizay Paoly natongavany tao Damaskosy ny ela dia nisy lehilahy anankiray ny vangin'Andriamanitra vangin'i Jesosy Kristy izay namangy sy nahajamba ny Paoly i Saoly teo Damaskosy no ny vangin'i Jesosy dia tsy izany fa lehilahy atao hoe Ananiasy toetsika ny ten'Andriamanitra ary ny lehilahy anankiray atao hoe Ananiasy mpivavaka manaraka ny lalàna sady tsara laza teo amin'ny Jiosy rehetra izay nonona teo dia nanatinary nitsangana kanao tamiko hoe ry Saoly rahalahy mahirata ary tamin'ny ahazan'olo zany dia nahiratra ka nahita azy ary hoy izy Andriamanitra ny lazantsika efa nanendry anao ahafantatra ny sitrapony sy hita ny ray marina ary iainao ny teny aloky ny vavany fa vavolombelona amin'ny olona rehetra ianao miam'izay efa hitanao sy renao alleloia hita tary io dia hitantsika ny amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7 na efa hitatsika Asan'ny Apôstôly toko 7 Asan'ny Apôstôly toko 7 andiny 10 rehefa hitatsika mihitsy hoe niovan'ny Saoly kristianina dia andiny 10 Asan'ny Apôstôly toko 7 andiny 10 ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy ary hoy ny tompo taminy fahitana ry Ananiasy dia hoy izy ity tompo ary hoy ny tompo taminy mitsangana ka mandehanany amin'ny lalana atao hoe mahitsy ka izao hatran'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy fa io dia efa mivavaka izy dia ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy nihitraka nametra tanana taminy mahirana indray ny masony ary Ananiasy namaly hoe tompoko efa reko ny habean'ny ratsy nataon'izany lehilahy zany tamin'ny olona masina tany Jerosalema ary manana fahefana koa aty koa avy amin'ny fisorona izy amatotra izay rehetra mianjo ny anaranao natahotra Ananiasy tsy sanandeha Ananiasy satria fantany hoe lazany io Saoly io dia mpahamono kristianina dia tsy sanandeha izy fa hoy Jesosy taminy andiny 10 fa hoy ny tompo taminy mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrany nanaraka eo amin'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely fa asehoko azy ny habean'izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anaraka zava-dehibe ngeravana zany ny fahitan'ny olona ny Saoly olona tsisy nilana azy ary betsaka ny olona na dia ny olona zay mpivavaka tamin'izany ary ny enjehany no vao nahitany Saoly jambo na lemby dia ozy ny olona hoe akoronao zay zany ny alehany ozy ny olona azoko an-tsaina ny enatra ny baben'ny Saoly tamin'izany i Paoly tamin'izany fa izao rehefa namalala Andriamanitra Jesosy izay niantso azy efa nanova azy ary eo mason'ny olona Saoly tsinitsiny Paoly tsinitsiny fa eo mason'ny Jesosy izy fanaka voafidy ho fitondrana ny anarany
fa teo Jesosy dia efa niteny ho asehoko azy ny abetsahanyzay tsy maintsy aretany. Zany hoe inona? Efa voasoratra efa ela ny zavatra nanova amin'ny Paoly dia tsara fantatrao fa sitrapon'Andriamanitra reny. Reny Paoly voakapoka reny reny Paoly hoe zavatra mahafiritrehitra natrehany reny avy amin'Andriamanitra, sitrak'Andriamanitra reny, avy tsy nahafaty azy, efa nomena azy raha teo ny hery. Fanaka voafidy. Ndala sy trano izy fa fanaka voafidy. Ay Andriamanitra tsy tonga tokoa hiantso ny marina. Tsy hifidy fanaka efa marina. Fa fanaka ratsy be mihitsy no fidiny ho tafiana ny voninahiny. Ampitorany anarany. Famelohany zay rehetrarehetra tsy maintsy ampahiratona aloha izy. Ny raha ny anany azy analany kira-trondro teo amin'ny mason'ny Saoly, i Paoly zany, mba handehanany amindray amin'ny fahiratana. Tena hiratra izy. Ampahiratra anao anie Jesosy amin'ny alalan'ity toriteny ity. Raha ianao ny olona mbola mpanenjika fivavahana, mpanenjika zanam-piangonana, mpanenjika olona mandeha amin'ny fahamarinana, misy amintsika tonga eto zany. Fa te ampahiranao zay tsy tezitra aminao. Sanatry zany. Nareo zava tezitra amin'ireny olona manenjika anareo reny. Nareo sekta. Dia itsika fotsiny izy dia teny hoe tahin'ny tompo ianao hoe izy an'izay efa niteny anay an'izany tety. Izy mivady kely le sekta kely reny. Tsy mampaninona zany. Ny Paoly ariavana kapohana mihitsy. Zay zao eto amin'ny eto nge zao en ligne tsika angamba nareo afaka nanonina nefa dia toriana eto foana ny teny. Toriana ampitiavana. Ho an'ny olona mpanenjika mihitsy nge naovana zao fandarana zao Tsara fantatrareo zany raha mba malaelo amin'izany nareo. Tsara matarady misy manenjika. Mifalira misy manenjika nareo ny amin'ny anaran'i Jesosy. Fifaliana ho antsika zany. Fa tsy makivy antsika akory. Dia lasa amin'izay izy. Dia nampitsanganana izy. Ary aiza motsika zao ny amin'ilay Asan'ny Apôstôly toko 12. Andiny fa vita be folo tsika zao Asan'ny Apôstôly toko fita eo amin'ilay vakindrana vavy Makrina ndreo tsika manomboka. Teo amin'ny nanomboan'ny Makrina zao tsika. Ary efa tonga tany Jerosalema indray dia mivavaka teo kianjan'ny tempoly dia azo tsindrimandry. Ka nahita azy milaza amiko hoe malady ianao ka mivoafaingana ny Jerosalema fa tsy handray ny fanambaranao izy. Dia hoe izy tompoko. Izy ireo malala sy fa ny mino anao dia nataoko tao an-tranomaizina sady mikapohako tamin'ny sinagoga rehetra. Ary raha nalatsaka tamin'ny ny rany Stefanina raha nalatsaka ny rany Stefanina martyr anao, za koa mba nitsangana teo ka nanaiky sady nitandrina fitafizana mono azy. Ary izy tamiko mandehana fa za haniraka anao handeha lavitra any amin'ny Saint-Christ. Nibebaka Paoly teto ny tantaran'i Jesosy ny zavatra rehetra nataony fa tsy nahoan'i Jesosy zany. Misy Jesosy hoe mandehana fa za ny haniraka anao. Ary alefako lavitra eny amin'ny Saint-Christ ianao. Saint-Christ mila anao. Halleluja. Asan'ny Apôstôly toko 13. Zao ny fomba nifidianana amin'ny Paoly. Tsara fantatrareo zany. Asan'ny Apôstôly toko 13 vakiko amin'ana Jesosy ary teo amin'ny fiangonana tao Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Nigera sy Losio Kireniana ary Menahema izay niolonolona niolonono tamin'ny Herôda mpanapaka ary Saoly. Ary nanao fanampovavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianana ireo. Dia hoy ny fanahy masina tsy voatendrin'olombelona fa hoy ny fanahy masina atokano aho Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niajoko azy. Atokano aho. Natokana i Paoly handeha eny amin'ny Saint-Christ. Handeha lavitra eny amin'ny Saint-Christ. Riavako. Ianao io koa atokana. Ianao io koa tian'Andriamanitra ho atokana. Handeha ho aiza ianao? Handeha lavitra eny amin'ny Saint-Christ. Ary matetika misy fotoan'Andriamanitra miantso olona tena ratsy. Olona tena ratsy. Ataony miova fo. Mba ho aiza? Mba ho any indray ho any amin'ireo olona mbola ratsiratsy kokoa.
Matantarako anareo foana anaty toritenyky taloha tany. Za manana namana zay. Ho anareo izay miteraka akady kely lafy ao dia misy salon de coiffure gasy kely zay ao akady kely ao. Dia misy ohatra hoe tafita panety. Izy ny panetiko taloha tamin'izany mbola nisy volo. Zao mantsy za fa tsy dia misy volo tsony dia ataoko sola. Fa mbo anana kopy tsara taloha atao amin'ny ohatrany ahoana. Atao amin'ny hety dia ohatra zao. Izy ny mpanapaka ny volo. Zany lehilahy zany tena ratsy zany taloha. Zany lehilahy zany ry havana. Efa tantarako anareo ihany ty fa mety misy mbola tsy narety eto. Zany lehilahy zany taloha dia jiolahy raindany. Dia zareo hoe bande de 8, bande de 7 ohatra zany reny. Le ohatra hoe 7 lahy na 8 lahy indray manafika tranon'olona amin'ny alina. Dia le malaza be mihitsy. Dia anisan'ny tao anaty 9 lahy zareo mpanafika tranon'olona, mpamono'olona, mpanafika banky, mpanafika fivarotana. Ary tantaraina daholo fa tena maharikoriko ny zavatra nataony. Tena teneniko anareo fa zava-doza ny nataon'izany olona zany. Tantaraina hoe fomba famonoan'ilay olona. Misy an'izany hoe tena hoe miditra trano izy dia tifiriny le rangahy, maty le rangahy, dia le ramatoa ataony zareo ankeriny eo. Dia sady mitetaina mahita ny vadiny maty eo zany no mijaly eo. Dia alainy ny vola sy ny sisa. Dia izany lehilahy zany manafika foana isan'andro. Amin'ny alina dia mivoaka. Amin'ny ray maraina manafika tranon'olona miaraka amin'ny basy, baramina sy ny sisa. Sady mpanafika ny mpanolana tsisy izay tsy ataony. Dia izao ry havana. Maty tsirairay amin'izay ny namany rehefa efa nenjehako izy dia ilay mpanafiana dia misy voatifitra dia maty. Maty tsikelikely, maty tsikelikely. Dia nefa rany izy koa tratra. Dia izy nisy fotoana efa voatifitra. Dia tsy maty. Voatifitra dia tsy maty. Misy fotoana ilay izy tratran'ny olona dia nidoran'ny olona. Rehefa doran'ny olona izy dia tsy mety mirehatra ilay afo. Za koa efa nahita an'izany taloha. Teo ambody filoha izy mpangalatra tratra. Nidorana fa maty foana ilay afo, tsy nety maty, adidiko mihitsy izay mpangalatra izay. Mino fa lasa nivavaka izany olona izany. Fa ity namako ilay tafita aty nidorana dia tsy mety may. Misy party misy may kely misy moa vatany rehefa nirehatra kely any afo dia tonga ny polisy dia vonoina ny afo. Izay fonja Antananarivo tsisy izay tsy nisy azy ka hatrany amin'ny fonjana Ambatolampy ka hatrany amin'ny fonjana Antsirabe ka fonjana Tamatave efa tapitra ny idirany daholo. Namandrehetra efa maty daholo. Ary misy fotoana izy any ampigadrana any dia mbola misy taparaka amina jiolava dia misy miteny manao programa hoe raha tafavoaka antsika dia andao hiaraka nafika. Fa tany izy no nisy toriteny eniny, nisy mpitoroteny izany mamangy olona mamangy gadra dia naheno toriteny dia voakasiky ny toriteny. Fa mivavaka izany ry havana, mihety eo aminy ianao. Atao ahoana ny volon-dralahy? Atao an'ilay amen ralahy. Dia atao fofoitavita. Alleluia. Tsara Jesosy ralahy. Mety amin'ny ralahy izao. Dia asiana ilay fitaratra kely. Amen ralahy. Hira anatiny amin'izany hira mpivavahana. Alleluia. Dao ralahy tafita iny avao. Fahasoavan'ny tompo ralahy. Indry. Eto tsy mbola lavalava kely ralahy. Ahoana eto asiana ilay lavalava kely. Indry. Amen. Mpivavaka. Dia aleoko makao amin'ny foana. Rehefa makao aminy dia sady izy mitoriteny. Izany rehetra za koa hitorian-teny tamin'izany rehefa mivavaka ohatr'izao. Za hitorian-teny. Ralahy dia miady hevitra kely eo foana zay. Evitan-dralahy ve ilay miantsona apôstôly Tokofany iny? Mahafinaritra ralahy ny tantaram-poany dia miaro resaka ohatr'izany. Tena mahakasika foana nge izany ry havana malala. Tena hoe tena tian'Andriamanitra izany olona izany. Ary za tena anisan'ny mahafinaritra anahy mahita olona maditra. Lasa mivavaka io mahakasika ny fo io. Ilay olona efa mivavaka hatramin'izay efa endrendry tonga dia lasa pastera tsy dia mataitra. Fa mahita olona ohatr'izany hoe tena tany amin'ny farany avaratra, atsy manao ho any amin'ny farany avaratra. Izany mampimekena aminazy zao tia mampiady akoho be mihitsy izy. Lasa izy mampiady akoho any amin'ireny mampiady akoho ireny. Dia any am-pidipediana koa ny olona miteny ratsy.
izy manao aleloisa maina dia mitory teny sady mampiady koa dia asina rano kely le lohanako alefa kala masira endrery zalahy endrery fa tsara jesosy alefa mampiady koa ihany izy atsika tsy mampiady koa fa zao ry havana mivavaka zany olo zany ary zay olona miditra ao aminy maneo mety ao aminy dia hitoriany teny re zany zandry kely madiditra reny dia izy tsy manao an'ireny etim-boly hoe te asivo an'izao dia alary lehilahy tempolin'Andriamanitra ianao raha lafa aza atao an'izany ny voly raha atao kety tsara atao kety mahafinaritra be zay manko misy le eto tafita asivo an'le didiana any reny le tia raha tsy sitrapon'Andriamanitra tempolin'Andriamanitra ianao raha lafa aova ataoko tsara ny etim-bolin-jandriko ohatra zany ny atao ry havana isika rehefa andeha tsika rehefa avy tany amin'ny ratsy tsika no natsoan'Andriamanitra dia tadidio fa misy ilan'Andriamanitra anao io tsika tsy mampiady akoho fa hohaniny reny sady tsy mampiady tanalahy tsika ny tsy mampiady akoho fa zao ry havana malala teny aminao ahako tsy diso hevitra tsy diso fanapa-kevitra Andriamanitra ny fidy anao io tsy diso ny fanapa-kevitr'Andriamanitra ny fidy anao io ho irahany fa tena ho alefany lavitra ny amin'ny jentilisa ianao ary zavatra mahafinaritra teto dia zao ary voalazany tamin'ny olo zany dia andiny faharoa ary ny olona nenao azy hatramin'izany teny zany dia nananatra feonkana hoe sory amin'ny tany le io tsy tokony velomy mizy ary raha ny antso sy ny alalamba na nipovovoka tamin'ny rivotra izy dia nasainy mifeharivo entina anaty rova Paoly ary nasainy adinina tamin'ny kapoka ampafantaran'izay fotsiny nanankoran'ny olona azy mafy zany nazo amin'ny Paoly zany kapoka tsisy afa-tsy kapoka andiny fa 5 ary raha namatitra azy tamin'ny kofehy hoditra izy dia ho Paoly tamin'ny kapiteny izay nitsangana teo elonareo tsara ty teneniko ty efa nentina tany anaty rova am'izay zany iva tsy toetsony ny vahoaka izy sy ny miaramila sisy dia ho fatorana amin'ny kofehy hoditra am'izay izy to dia hicuire be reny zany ny akamatorana azy dia ho Paoly tamin'ny kapiteny izay nitsangana teo mety aminareo va ny mikapoka lehilahy romanina zay mbola tsy niloha taitra be mihitsy le kapiteny ary ny kapiteny noho nare dia nilasa naza tamin'ny fehandrikany hoe inona zao ataonao zao fa romanina io lehilahy io teo zandry andeha ho kapohana mafimafy kokoa i Paoly dia teneniko anao fa ny zavatra azony olona atao aminao misy fetrany aza matahotra ny kapoka sy ny zavatra heretany isika fa misy fetrandreo Andriamanitra mifehany zany fen'ny anjaranao mivavaka fotsiny mity manompo an'Andriamanitra netika mbola kapohany miaramila izy fa navoakany amin'izay ny karta navoakany amin'izay raha ohatra ny itsika zany zao manao karatra dia mamoaka joker zao ny teneniny onao izy izy magnanareo raha olona romanina ve dia ataonareo an'izao navoakany amin'izay materatany romanina anazy izay tsy fantatry nizanizatra amin'izay vonena zay miaramila nangovotra dolo hoe romanina ty itsika ty andafy afa misy andraisan'ny olona atsika rehefa hoe teratany frantsay efa nationalité frantsay tsika sanareo tsy mandinika an'izany raha mbola titre de séjour na récépissé kely riny entinao session reny dia ohatra mbola tsy dia ampidiry olo anaty fiarambony ianao fa rehefa manana an'le karatra manga kely ianao na inona loko tavanao dia ampidiriny olo anatin'ny fiaramboniny ianao frantsay aho izy ianao miaraka amin'ny karatra manga sy maitso kely ianao alleloia dia mba tahaky zany ianao napotra amin'ny Paoly ny maharomanina azy nareo izy izy mingalareo mikapoka romanina mbola tsy voatsara mozy izy masaingana le tokony hamatra ny azakazaka anakany amin'ny sefony mbola soke romanina io olo io hoe ny azakazaka amin'izay le mpifeharivo le sefona keo aminy ka nanao hoe lazao amiko tena romanina ve ianao dia izy izy Paoly eny tena izy tia mikaratra
nahita ny karatra manga kely taitra be izy de ozy le mfe arivo vola be ny nazahoako izany voninahitra zany ny anazy a vola be vory tonga romanina nandoha vola nandoha etra nandoha inona vao tonga romanina ay voninahitra ny maha romanina voninahitra ngeza be mihitsy agaga marina ohatra hoe zavatra mipoapoaka kay afomanga marina kay aty aminay sotra mampilona miteny satria vao eto am-panana izy misy inona ry zany fa eketo mazy misy zavatra mipoapoaka be haiko moa fety-pirenena rapitso tsy miasa tsika rapitso a ary eto koa de milaza aminareo fa mety mety tsisy ny fandarina rapitso eto de milaza zany satria mety mba andeha lavitra kely zay menakavy kely satria tsy miasa rapitso de tsy miasa za mizoma tsy miasa hatramin'ny latsinainy talata vao miasa alleluia manaka congé kely lavalava ako mbola tsy vacances akory tsy aziza tsy atitra fa zao voninahitra ny maharomanina ary teto de nisy tombontsoa zay nananany Paoly any amin'ny farany vao miseho amin'ny tombontsoa efa avy nikapohan'ny olona sy ny sisa izy a de avy eo am'izay izy neka ho kapohana mafimafy kokoa napotrany am'izay ny maha izy azy zange romanina tonga de ozy ny olona fa enao romanina ny tsiriritra azy ndray miavy za sisy vola be ny volana zaoko izany voninahitra zany o Paoly za kosa efa nanana zany ahatry ny voateraka de landao azo faingan'ireo olona efa nadina azy ary fearivo natahotra koa rehefa nalala fa romanina izy satria efa nampamaritra azy natahotra ny olona zary lasa nampatahotra le lehilahy zay kapohana mafimafy kokoa so adinina adiny zany vao atao enquête de kapokapohana atao ohatran'i Jesosy fa vao nytenenina ry hafa napotrany maizy azy nitsoaka natanjaka daholo ny olona tsisy sanany inina azy ary zay efa nanao zavatra azy ary nanenina satria efa namatotra azy retolona ireto zany rano te hampahiry anao ary teteny anao ravana mahery ravana malala ninina zavatra lalovanao io a tadidio fatsaviran'Andriamanitra miaritra renan'io ianao ary Andriamanitra mampitafy anao voninahitra alleluia mampitafy anao voninahitra zay efa ao anatinao izay ho aseho an'Andriamanitra iariary amin'ny fotoanany asa matahotra hoentina natonga hatreo amin'ny mpampakatra ary moa ten'Andriamanitra ho irahako lavitra andeo any amin'ny jentilisa ianao fa zao ry havana i Paoly irahana mandeha lavitra be any amin'ny jentilisa io efa nasian'Andriamanitra voninahitra any aminy efa hatramimbola fahakeliny ianao io de olona mitafy voninahitra Andriamanitra mbola tsy fantatrao zany ary mbola tsy fantatry ny mpanenjika anao zany amin'ny anaran'i Jesosy a niza vao enjika eto izy waputan'Andriamanitra mpanenjika anao ane ny tena momba anao waputan'Andriamanitra manenjika anao ane ny voninahiny eny aminao ary anenina ny olona ka hiteny takizay tsy nanao an'izany alleluia maherezy ianao avantage be teny ampelantanan'ny Paoly na romanina anazy izay tsy fantany tamin'ny voalohany ivereo fareare teo amin'izao tontolo zao fa inona navadik'Andriamanitra ho atonga ezabe an'ny Paoly tsy nafahana nanao ninina anazy efa maty izy teo raha tsisy an'io za teny aminao efa ela nisy zavatra nomanin'Andriamanitra teny aminao teny atadidio fa misy voninahitr'Andriamanitra mamirapiratra eny aminao tsy afahan'ny olona manao nininao mandrosoa mandehana meteza ho irahan'Andriamanitra trany amin'ny jentilisa fa misy zavatra efa napetrany eny aminao eny mahereza de tahiny tompo aza matahotra ny irahan'Andriamanitra aza matahotra ny fanena amin'izaniza fa olona efa natokan'Andriamanitra ianao mahereza ny Paoly kely ny Jesosy rehetrarehetra fa manafinaritra anao Andriamanitra niza tonga eto izy androany ninina faharatsinao ninina zavatra tsy nataonao milanao Jesosy ary ianao io mihitsy ny tio irahana andeha lavitra ozy ianao mety mihaino eto ianao izy hoe zange olona tena ratsy be mihitsy
tsy ratson'olona lehilahy ny teneniko teo ianao mpanafika sy mpamon'olona fa rehefa Andriamanitra ny antso azy dia iantso azy ary ho irahan'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izany ane ianao hotahiny tompontsika rehetra. Dia ataontsika ity raha mahafinaritra be ity azakaiky nareo raha mahita ny sariko fa ity dia anisan'ny hira nampitomany sy nakasika ny foko dia nisy fotoantsika nanao toriteny momba ny ditra zay indray andro dia mba natao ty vidéo ty montena dia sariko daholo hitanareo eto anatin'ity. Alleluia, mba hitanareo fa mba solo koa ny tenako taloha za hitanareo zao dia olona ary tsy tokony ampiafafanao ny resaka amiko na maditra ianao na mpifoka rongony ianao na mpisotro toky ianao na mpaninona ianao na inona aza misalasala miresaka aminay fa mbola ratsonareo koa am'izay taloha. Dia andao rehefa tsika teritya dia vavaka ho an'ny firenentsika orinan'izay dia eo koa nareo sady mba mijery ny tarehako taloha nareo ohatra n'iza moa za tya tamin'izany fotoan'izany dia ataontsika zany izany samy antantsika iza moa za Jesosy iza moa za iza moa Paoly no ny fidian'Andriamanitra nataony hoe fanaka voafidy ianao io koa fanaka voafidy notsongaina atao amin'ny matiny maro ianao mahireza mandrosoa fa ho iran'Andriamanitra ho andeha lavitra ianao taitsika rehetrarehetra. Fa iza moza no tondrony fanondrona ka lavony ankoka ny fokony akeloka raha ny aniko olon-dratsy raha izaho nefa no fihininao aho ny tsampy ho atratra-nao aho fa neva teva nefa natao tsy misy aho nefa no takarinao androna votanao nefa maty falay aho indrisy fatolamainao mbola no velominao matsanganao zarakao aho Jesosy iza moty izao no tiavinao sy navotanao ny foko no fenoinao ny fanay masinao tepolonenanao Jesosy iza moty izao no tiavinao sy navotanao ny foko no fenoinao ny fanay masinao tepolonenanao Fade vintiani Nusungena mahita Zani fiainana paradisa Sotranao famanisanao Zani fuko asininao Ny foko feno fiadanana Santari kure fitsaharana Faneva tebao Nefa natao tsy misy aho nefa no takarinao androna votanao nefa maty falay aho indrisy fatolamainao no velominao matsanganao zarakao aho Jesosy iza moty izao no tiavinao sy navotanao ny foko no fenoinao ny fanay masinao tepolonenanao Jesosy
izamutizao nutiavilao sinavutanao nifuku nufenoinao nifanay masinao tepulunenanao nifuku nufenoinao nifanay masinao tepulunenanao nifuku nufenoinao nifanay masinao tepulunenanao Ngatatsika ivavaka fanampaviana amin'izao fotoana izao. Arak'izany Alleluia. Arak'izany toriteny izany ry havana dia ratsy tokoa tsika. Tena hoe tahaka ny Saoly daholo tsika reto. Mino fa ny ankamaroantsika reto dia tao anatin'ny fahaditrana, tao anatin'ny faharatsiana, tao anatin'ny fanenjehana fivavahana, tao anatin'ny faniratsirana an'Andriamanitra. Ataontsika ny natsoan'Andriamanitra satria tena tiantsika. Andaontsika ry havana amin'izao fotoana izao andohalika. Andaontsika andohalika eo anatrehany Jesosy dia tena misaotra Jesosy misaotra fa za izay ratsy ity dia navotanao, za izay ratsy ity dia mbola nofidianao, za izay tena efa mpanenjika ity dia mbola natsoanao indray, efa tao anatin'ny aizana, tao anatin'ny lalina mangitrokitroka. Efa hoe tsy nieritreritra an'izany hoe vavaka izany, tsy nieritreritra an'izany hoe hanolo tena ho an'i Jesosy izany, fa nefa tonga eto ianao androany. Tonga eto ianao amin'ity alina ity, mbola nahaino an'izany toriteny izany, tonga eto ianao amin'ity alina ity satria natsoany Jesosy, satria tena tiany Jesosy ianao. Ary ianao no mbola ao anatina fahotana amin'izao fotoana izao, mety mbola manamelo feliny ianao amin'izao fotoana izao hoe za ve tena anao mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany, ary ianao mihitsy ny tiany Jesosy ho antsoina androany. Dia andaontsika andohalika, andaontsika n'inona toerana misy anao, dia andaontsika tena misaotra Jesosy fa natsoanao, misaotra Jesosy fa tena tianao za. Jesosy malalo, mankasitraka anao izay, misaotra anao izay Jesosy, satria raha za manokana koa Jesosy dia tena tao anatin'ny fahaditrana ny natsoanao. Tsy mba nieritreritra an'izany hoe hivavaka izany, tsy mba nieritreritra an'izany hoe hitoriteny izany, na miteny ara dia matahotra. Kanefa Jesosy ny fanainao masina ny antso, ianao mihitsy Jesosy malala no tonga ny bitsika, satria tsy tonga lavitra nefa avitra ianao Jesosy fa hamonjy ny mpanoto dia mankasitraka anao izay tompo malalo. Misaotra anao izay Jesosy, misaotra Jesosy satria izay tsisy ninina ange tetỳ aminay, tsisy hoe zavatra tokony afaka nifidiananao anay ange tetỳ aminay Jesosy malala, fa no fitiavanao fotsiny dia ndreto izay, no fahasoavanao fotsiny dia ndreto izay Jesosy, satria tianao izay mandovany valanitra izany. Tianao koa izay Jesosy malala hitarika ny namanay, tianao koa izay Jesosy malala mba navitra an'ireo namanay izay ao anaty aizana. Indreto izay Jesosy mankasitraka anao, indreto izay Jesosy mandohalika eto anatrihanao, mbola vonona foana izay Jesosy malala anao ny asanao, mbola vonona foana izay Jesosy malala ny tory, mbola vonona foana izay Jesosy malala ka hitentaka ny Paoly izay Jesosy hoe na dia hialatra amin'ny ainay ara dia tsy atahotra izay, satria fantatray fa zavatra miandry anay ao aoriana dia tsisy azo oharina amin'izany. Ny fanomezany lehibe izay efa nomanao anay Jesosy malalo dia tsisy azonay oharina amin'izany, ka fahafatesana dia tombono anay tompo. Indreto izay Jesosy mangataka aminao izay Jesosy, tafionerinao isan'andro izay reto Andriamanitra, satria tsy mora tokoa lalanay, tsy mora tokoa Jesosy, satria miatrika fanenjehana izay, miatrika SOS izay ny andalana eny, akivilin'ny olona izay ny andalana eny. Androany izay Jesosy malala, raha ny fanainao masina no miaraka aminay, raha ianao no miaraka aminay Jesosy, tsy zavatra izay tsy resinay, na dia ambodiana ny manodidina anay Jesosy malala, rehefa ianao ny ato anatinay dia mivoaka mpandresy foana izay. Mangataka anao izay fanay masina mba homba anay tsirairay avy, nizaniza tonga eto, nizaniza nainao an'izany toriteny izany Jesosy malala dia ny fanainao masina ny homba anay, fanainao masina ny ampitraka anay foana, na inona zavatra lalovanay koa amin'izao fotoana izao dia ny fanainao masina no
ampahery anay makasitraka anao izay Jesosy fa tsara ianao. Saotra anao izay Jesosy tamin'izany teny nomenao izany. Saotra anao izay tamin'ny mpanomponao izay nitondra an'izany teny izany ianao any anome fity hamaly fity azy makasitraka anao izay Jesosy. Ano ny vavaka ivavaka amin'ny firenena raha nabavy nambinina amin'izao fotoana izao. Tain'i Jesosy antsika rehetra, tain'i Jesosy pasitera Menakavy, hiary vavaka azy tsika. Andriamanitra ilaina tsara indrindra, mbola velom-pisaorana anao izay tamin'ny fotoana izay nomenao anay androany indray. Misaotra anao izay ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny zanakao androany. Misaotra Andriamanitra fa tena matsiaro sy matsapa izay efa manana tompony manana anao sy manaraka anao. Ary mbola misaotra ny amin'ny Jesosy Kristy ihany koa izay, misaotra ny fanahy masina ihany koa izay mitady-dalana sy manoro anay isanandro isanandro. Misaotra ny amin'ny fitiavanao fa tena lehibe tokoa ny fitiavanao Andriamanitra, ka tsy navelanao izay tsy azo anjara fa nahazo anjara tao anatin'izany teny izany, nahazo fampaherezana ary nahazo toky avy aminao ihany koa Jesosy. Dia misaotra mbola mijoro eto anatrehanao indray izay Andriamanitra amin'izao fotoana izao, misolo tena ny firenena sy ny vahoaka malagasy Andriamanitra. Entina eo anatrehanao manoloana ny sesa fiandriananao izany firenena izany Andriamanitra izay tsisy miafina aminao fa fantatrao ny fahatsarany, fantatrao ny faharatsiana, fantatrao ny zavatra izay mandalo amin'izany firenena izany, fantatrao ny zavatra izay sedrain'ny vahoaka malagasy tsirairay avy Andriamanitra. Eny mety vokatry ny faharatsianay, vokatry ny fahotanay Andriamanitra no mety mahatonga an'izany firenena izany tena hoe andanolovana zavatra maro, misy ady maro, misy tsy fandriam-pahalemana manjaka, misy vonon'olona, fanolanana, tena hoe maro Andriamanitra. Ny fanariana zaza Andriamanitra dia tena hoe mahazo lako amin'izany firenena izany. Tena tsapanay Andriamanitra fa ny fahotanay ihany no nahatonga anay tafasaraka taminao, satria tenanao dia efa miteny fa izany fahotana izany dia tena matafasaraka anay aminao ary tena hoe mampiafina ny tavanao tanteraka Andriamanitra. Dia eto izay Andriamanitra tena mifona ary mikohaka mitalao mamindrafo amin'izany firenena izany ianao Andriamanitra. Mamindrafo ianao mijerena mitodian'izany firenena izany ianao Andriamanitra. Aoka tsy ny faharatsiana na ny fahotana Andriamanitra no jerenao fa famindraponao Andriamanitra anao ka hiaso amin'izany firenena izany. Mangataka ny fanahy masinao izay Andriamanitra, vangio ihany koa ny sambatan'olona tsirairay avy Andriamanitra, satria mila fanovana avy aminao Andriamanitra, satria amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia indraindray izay te hiteny mihitsy hoe ianao mihitsy ve Andriamanitra manamafy ny fonay izay toy ny nataonao tamin'ny Farao izay nanamafy ny fony, kanefa Andriamanitra tsy mihitsy koa Andriamanitra tena besiasia eo anatrehanao. Ka dia mifona izay Andriamanitra, mifona izay ny amin'ny fahadalana, mifona izay ny amin'ny fahotana, mifona izay ny amin'ny fanombana ny tontolo iainana izay zavatra nataonao Andriamanitra, tsiratsirainay ireny, tsirarainay ireny Andriamanitra. Ankehitriny izay matsapa tena, ankehitriny izay Jesosy matsiaro an'izany fahotana sy faharatsiana izay vitanay teo anatrehanao izany. Ka dia mangataka fifona izay Andriamanitra mamela anay, mamindra fo aminay Andriamanitra. Eno Andriamanitra ny vavaka izay ataonay, eno Andriamanitra ny tonom-bavaka izay tena hoe avy ao am-ponay tsirairay avy Andriamanitra. Fa maro izay Andriamanitra no mitondra am-bavaka amin'izany firenena izany isan'andro isan'andro Andriamanitra. Mijoro eo anatrehanao misolo tena hoe mitady ny tavanao izay Jesosy, tena hoe manantona anao, tena hoe tehitra ao anatin'ny valanao izay Andriamanitra. Izany firenena izany koa dia tianay mba ho anisany ho ampidirinao Andriamanitra, mba ho anisany ahafahanao migeda sy mifatotra maro izay ataon'ny Satana, fa tena manjaka ao amin'ny firenenay ny azon'ny Satana Andriamanitra. Tena hoe miariary toy ny vahiakandrina Andriamanitra, ary hitanao hatramin'ny zavatra miafina indrindra amin'izany firenena izany Andriamanitra. Mangataka ny famindraponao izay tsirairay avy Andriamanitra, irao ny fanahy masinao, irao ny anjelinao ididina izany firenena izany, hanapaka ny ozona sy ny fatorana ny ozona rehetrarehetra izay nataon'ny Satana, ny ozona rehetrarehetra izay avy amin'ny razanay Andriamanitra. Dia tena hoe angatahana fanahy masinao, tena hanapaka, tena hoe hiaso amin'izany firenena izany ianao, mamindrafo aminao Andriamanitra. Pasio ny fonay tsirairay avy, fa ny fanahy masinao ihany no afaka mitantana sy mibitsika anay tsirairay avy. Tombavaka izany Andriamanitra, dia nosany vavaka izany, ary aoka ny anjelinao hitondra izany eo anatrehanao.
dia misaotra Jesosy misaotra tamin'ny fotoana izay nomenao anay, misaotra ihany koa raha mbola afaka niterasana kalaza ary nanome voninahitra sy misaotra anao teto izay tsirairay avy, voninahitra teo aminao irery. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra raha navavina ambinina fa dia tena mamy be mihitsy ny vavaka izay nentinao tena matsiro be mihitsy ny tokoa menao ny vavaka dia isaorana an'Andriamanitra zany isaorana anao be dia be dia hotahiny tompany ianao tombozitra hatrany dia Andriamanitra manaka ny mpasavana hamary fitianao be dia be tamin'ny asa izay vitanao teto androany. Misaotra antsika rehetra ihany koa na hatrany hatramin'ny farany aminao tsika andro lanitra sao dia eo anetitsika raha pisy nefa manao teny roa ihany zay raha sendra tsy tafody aloha zay no ny dizy mba ho alehana menakavy ke satria andro sy fiasana raha pitso dia amin'ny zoma tsika miondra, amin'ny zoma alina tsika miondra fa nefany mandefa filazana eo ihany raha pitso na misy na tsy misy ny fandarina. Raha tsisy filazana hitanareo zany dia misy izy mora mba misy filazana hitanareo dia tsisy na zany na tsy zany ny akiradio mandeha foana andro manalina akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao meno ny akiradio tsy tapaka andro manalina misy hira sy toriteny foana dia samita iny tompo aritsika rehetra mahirezika misaotra anao tonga teto satria raha tsy teto ianao dia nangigina rery teto zay dia misaotra anao tahiny tompo daholo manoraka mamy atsika tsirairay avy dia raha pisindretsika miona mahireza daholo ho an'ny Jesosy ny voninahitra. Amen.